Iresaka kely momba an'le plan-ny Faniry Kisoa iny sy député Rajerimson. Anonga-panjakana ny ministra Aperinasa. Efa ela be izay zavatra izay niheniko a. Misy mpitaiza zazandriza ety, sady mpitaiza zazandriza chauffeur andry, de miteny ana hoe raha vola avy any amin'ny Faniry Kisoa ve ozy izy nanonganana ny Mikael de mety tahiny. Misy dikany izy matoa izy miteny ana zay. De ny sasany miteny hoe androany ny politika angery tahiny androany miady de rapitso miombony. Tsy za zay. Ary efa tsy tiako de tsy tiany taiko. Halako hatramin'ny tsinainy maintiny. Sokafy tsara ny sofinareo mino ana. Zay za. Vo iny foana madika ana de tsy isan'ny ao anatin'ny olona ifaneraserako mandrak'izay intsony. Zay nena. Sao fandeha le izy misy dikany io lehilahy io matoa miteny an'izay satria fa ireny tahenareo reny hoe tamin'ny colonel Patrick hoe olona manodidina anao eo ihany no amadika anao mon colonel Mikael. Inona ny tasomany Dora ami Patrick si sekosekona andeha iseho anao hypocrite any Antsefa hijery amin'ny Patrick. Mazava be reny. Mazava be reny fa lohana frivole reny. Manaraka koa reto procureur fatina procureur demi personne kely ty renarindry ty. Manaraka ary matombola menaka tsy miasumeny hoe mba nianatra ne fa manaraka satria matombola. Reto ministère miaraka aminazy ao anatin'ny ministère fitsarana io manaraka daholo amin'ny adalany satria matombola. Bref. Sao fandeha le izy. Nisy ny disadisa HCC. Ndrodondroasina ny HCC. Fantatrareo tsara zany odondroasina zany. Semblant daholo reny ary cinéma. Mody ny antso vonjy eo le iony. Vady le dina maholy. Le dina maholy mpanao perquisition mpivalide ny taratasy ny Dayakofaly manondrana volamena vady ny Kalaioly. De nareo iny fa iantso vonjy any amin'ny ambassade de France iantso le nonce apostolique ohatr'izao le iony iny. Efa niteneniko nareo tato zay zavatra zay. Semblant reny. Après aniny mody natao nitory an'izay Rajerimson satria miotakotaka ny tany ny ao amin'ny HCC. De hoe nitory idestituena any PRRM. Kananjo tratran'ny azo ndraisina fa tsy mitombony. E tsy navanina. Zay na tonga ny delna ny teny hoe nenareo ny zavatra zay nga napriska ny lisaniko nitsefitra tany ny zavatra nomany lisan'ny tany de aty no raha azo atao azo alana zao de zao immunité io nge tsisy dikano sisy delna. Niarana eno aniny daholo tsika. Satria zay le izy. Fantatry ny olona le plan anareo. Tonga taty amina amizay e io zito avokako ito. Manomboka eto de tady dio hoe tsy anaiky an'io Faniry Kisoa io mivoaka facilement fotsiny ao Madagasikara. Zahay. C'est concerné an'le hoe zahay. Fa za tsy teny koa hoe rite de Soriapombo miteny hoe iza konko nareo zay nareo zay za tsy miteny an'ireny. Famille samborina mamita an'le 3 ans aloha io. De mila jerena hoe ahoana reny vilady dimy reny bien sans cause reny, sans cause reny. Bien malaky ozy-tsika. Mais raha nahita 350 € ny indamité any exilé politique ty andafy nahantra kely taty io. Sao fandeha le izy re olona. Nametraka fitorindra Rajerimson. De azo tratran'ny azo ndraisina ka tsy mitombona mba hidestituena any colonel Mikael. Mody nanao semblant la ministra ny fitsarana ty vola maty corrompu ty Faniry Kisoa ty hoe osamboriny Rajerimson Antoine, député Rajerimson Antoine. Osamborina rehefa nanao demande izy hoe
asorina ny immunité ary io feo hoe ho samborina miandry samborina io efa henoko ia 2 mois passé zay hoe miandry samborina fotsiny ndra jerson efa henoko efa ela be zay stratégie le izy miandro samborina re olona utilisena ampiasaina ny tantsahany malalalоndo ary vonomamo meritsetosika hidina andalambe satria izy migesta hoe reo vahoaka reo ny utiliseny na piala ny ratsoelina de reo koa ny mbola utiliseny apelana anomiky no anaovana stratégie même tay ale hoe mody torina rajenson de sora ny immunité de mody migadra mba hidina le vahoaka akoatra andreo tafika efa vohomana ny ambadika any ry général la ry tsy aiko ry colonel la ry 21 22 23 7 millions d'euros vola miandro ao Madagasikara tsy kely zany fa be de be zay mahatonga ana amin'ny teny hoe tenenao le tantsaha hoe misy 7 millions d'euros ato fandaonareo hidina ery andalambe rehefa tonga amin'ny fotoana hoe isambora amin'ny fanirikisoana le plan zany le stratégie anonganana de iny nitsefitra iny le izy iny teneny delona kely iny hoe nitsefitra ny zavatra natao lafa io nge nahazo anay asorina na zao de zao are zay aloha de mailo kosa aloha le olona tsy nanana le immunité satria olona dondrom-porony teo am'le le planine azafady olona mpangala vadin'olona teo le planine de very fahalaina fotsiny le ohatry ny fangalana vadin'olona de be voka angamba izy ty ohatr'izay ngamba fieritreretany an'le fanjakana azonareo bref iny teo ihany tena niandry ny tsamborona tokoa ny arty izy nefa tsy afaka le immunité de ny anazy ny tonga aloha tato anaty Facebook ny antso andry TV5 Monde mihitsy izy ny tena nyresaka nefany zavatra masisy be le politika fanontaniana de zao ahoana moa nanekeko hoe manao deal amin'ny Ravatomanga sy haingo vatin-Ravatomanga nareo de hoe alefa mitsoka tsisy arakaraka fanirikisoa rehefa aveo rehefa vita ny afera na hoe fanirikisoa ny leader eo ahoana no anekeko an'izay zavatra zay nefa fanirikisoa anisan'ny nahivavan'ny Ravatomanga taty andafy hoe iza no isorina Ravatomanga i Rajoelina ahoana no anekeko an'izay zavatra zay nareo diaspora matoa zany ala tao anatin'ny groupe nareo nisy antony zay zavatra nyteneny le ray groupe aminareo mpitaiza zazany i VS Café tao zay hoe raha fanirisoa mamatsy vola ny mahagagana aminareo de zao message ndra KS tsy haiko izako any anatin'ny telefony colonel Patrick Andaolo maninona message courrier ny trien le kala tsy vanona io nefa reo samy mizara sy mipartage daholo de naninona zarery ny IST naninona zarery ny condamné naninona zarery ny bloqué na passeport antony de zao hoe ameranao passeport ve za ty andafy de ho any amin'ny ambassade de hoe ho raisy potsiny zanga VS Café ohatra tena tsisy dikany amiko zany tsy raha raiko na tsy vita hatrany passeport zany c'est pas la fin du monde mazava ho vita foana zany zavatra zany rehefa tsy eo tena zay zavatra mahagagana ikotony mbo niarana tamin'ny resaka passeport iny fa reto olona namoromorona groupe ana reto tsy mbo nisy na ray arany niaro ana bref tsy rarahiko iny zavatra misy de zao PRRM mitandrina anao manomboka zao fa fahavalonao ny andeha hamingy anao zay ny plan résumeko modiny tour Jameson de azony tratran'ny azony raisina sy mitombona de modina anao déclaration le fanirikisoa hoe esoriny immunité any de am'izay mora samboriny de alefa ny aria ponja de mirotra midina ny vahoakana Malalalondo arivo mamo sy sisa anao grevy hoe avoay de midina ny tafika de vita anao zay io zavatra io de 7 millions d'euros de izy mitsoka tsisy arakaraka vila be 10 efa misoratra amin'ny Rayana sy Rayana miaraka amin'ny fiara 120 000 euros mifanakorokoro tanana hatramin'izay semblant mody miasa hoe ao ministère io mody hoe gros poisson nefa tadidi hoe gros poisson foana anao anatin'izany fa ozy izy tsara mihitsy izy hoe ireny kolokolo madinika ireny ozy izy ny aty ambony tsy de misy dikany fa ny aty ambony mitondra an'ireny